Faly miarabantsika tsiraray avy ao anatin'izao fizarana mofo dimy sy hazandrano roa izao. Ny andinitsotra masina izay ho aroso amintsika androany dia ao amin'ny Matio 2:7-3. Izao no lazain'i Jesosy Kristy hoe fa Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Alohan'ny hirosoantsika amin'izay andinitsotra masina izay dia misy fanitsiny ity izay ataoko rehefa misy zavatra diso dia aleo ahitsy. Izao no nambarako tamin'ny fampianarana teo aloha ny amin'ny resaka mahakasika ny hoe ny asa dia fitahiana fa tsy gozina. Anisan'ny fehezanteny nampiasaiko tary amin'ny famarana anazy dia hoe mila mazoto miasa isika satria miara-manjaka amin'ny Kristy. Izay zany no ahitsy apetraka tsara fa mbola tsy amin'izao fotoana izao no miara-manjaka amin'ny Kristy etỳ antany ny kristianina. Fa ho avy ny fotoana izay iverenan'i Jesosy Kristy indromy antoana ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Ny voalohany dia ny amin'ny rano lanitra, dia izay mpino izay niambina izay manana ny solika fitaiza, izany hoe ny fanahy masina tao aminy ireo no hiakatra eny an-danitra dia miaraka hitoetra any aminy any izay ny fiverenan'ny voalohany. Fa ny fiverenan'ny faharoa kosa dia izao: hidina avy any an-danitra reto mpino reto miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary hipaika amin'ny tendrombohitra oliva ny tongotr'i Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay izay vao tanteraka amin'izay ilay hoe miara-manjaka amin'ny Kristy etỳ ambonin'ny tany ireo kristianina. Misy andinitsotra masina ity vakiako izay manamafy an'izany ao amin'ny Apokalipsy 2:2-20. Izao no voalaza hoe izay maresy ho Jesosy Kristy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Izay maharesy ozy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, izany hoe alohan'ny alany etỳ ambonin'ny tany zany mitandrina an'izay foana izy dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Hitanareo zany io fotoana io entina ilazana hoe rehefa miara-miverina amin'ny Jesosy Kristy etỳ ambonin'ny tany izay vao avy izay fotoana hoe manjaka etỳ ambonin'ny tany miaraka amin'ny Jesosy Kristy izay. Fa izao raha miverina amin'ilay andinitsotra masina nivakiantsika teo tsika amin'ny Matio 2:7-3 dia hoe fa Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy anareo izany. Ny dikan'izany ve hoe zavatra efa ho avy, zavatra ho avy ihany zany ve ny handandratsika amin'Andriamanitra? Tsia. Fa izao ny fotsika dia mila hoe anjakan'i Jesosy Kristy. Vita fihavana amin'Andriamanitra ianao rehefa tena nolotena ho an'ny Tompo ianao ny fanahinao hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Zany ny olona hoe ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia tsy vitatreo nefa ilay izy, izay ny tian'i Jesosy Kristy ambara eto. Tsy vitatreo ilay izy fa izao mila katsahanao foana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Izany hoe tena tantara mitohy zany ilay izy. Ny hoe mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ambara tsara eto hoe Katsaho aloha, izy foana zany ny tokony voalohany, tokony izay foana ny voalohany izay. Andriamanitra tokony mena toerana voalohany amin'ny fiainanao. Zany mahatonga Jesosy Kristy miteny hoe izay mahatratra amin'ny farany no vonjeny. Efa mahazo ny famonjena ny olona anankiray rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany izy. Izao no voalazany amin'ny Jaonina 2:2-12 hoe ary izay rehetra nanandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany. Efa mahazo ilay famonjena ny olona anankiray rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Fa izao takian'Andriamanitra kosa ny aharetany hatramin'ny farany. Ary tena ataony lara-pahamehana ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fony. Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ty fahamarinany ity mba tiako zaraina aminareo androany. Ny devoly dia mamafy lainga amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny vaovao etseroa. Amin'izao fotoana izao dia mifamafaody be daholo ny vaovao dia rehefa mandray an'izany ny olona dia lasa misaintsaina zavatra hafa mahavariana ny olona. Tsy saintsaina intsony ny amin'Andriamanitra. Nefa tokony hikatsaka ny amin'Andriamanitra foana tsika, hikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra foana tsika ao anatin'ny fotsika ao. Ny saitsika. Ny fanahy zany rehefa nateraka indray ny olona dia hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra.
ao iny. Fa ny saitsika, ny vatantsika de anjarantsika am'izay no mitahiry izany, anjarantsika no miady ao am'izany. Ny amin'ny saina de zao, ny devoly mamafy lainga araky ny nambarako teo. Zao voalaza any amin'ny filazantsara ny Jaona toko 9:4-7 hoe nambaran' Jesosy Kristy ny amin'ny devoly io tsy misy marina ozy eo aminy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Mandefa hevitra be dehibe ny devoly tonga anao varim-bariana, tonga anao lasa saina. Ny imagination zany de aloha ajanona, tena mila ajanona ny imagination. Reto misy torohevitra vitsivitsy entsika hitandremantsika ny amin'ny saitsika zany. Andiny soatra masina ao amin'ny Kolosianina toko 7:1-2. Zao voalaza ny soatra masina hoe sainy ny zavatra any ambony. Rehefa tady ho lasa any amin'ny imagination be ny sainao de zao sainy ny zavatra any ambony araka ny voalazany soatra masina. Nandeha Jesosy Kristy anamoatra fitoerana ho an'izay mino azy. Sainy ny zavatra any ambony. Vakio ny soatra masina eo amin'ny Josoa toko 1:9 de zao voalazany soatra masina koa ny amin'ny resaka fampiasana ny saina. Saintsaina andro manalina ozy ity lalàna ity, zany hoe ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tady ho lasa any amin'ny imagination sy fisainanao de zao tena manokana fotoana mihitsy mamaky ny teny soatra masina, mangatao ny fanahy masina hitarika anao anatin'izany. Roa zay sainy ny zavatra any ambony sainy ny soatra masina, saintsainy ny soatra masina, ary anankiray fanotelony de zao voasoratra hoe miraha ho azy ho an'Andriamanitra io, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Misy fotoana tady ho lasalasa ny saiko ary tena nandray mbola tady ho lavo anatin'izany. Misy fotoana lavo kely mihitsy de mifonana amin'ny tompo de miverina amin'ity imagination lasa lavitra be ity. Fa zao ny fanahy masina nanolo-tsaina ary zay tiako zaraina aminareo koa zay voalaza ny Salamo 5:2 io. Saintsaina ny fagagana rehetra nataon'Andriamanitra. Tena amin'ny alalan'ny firana ho azy de ny zavatra nataoko tamin'izany voninahitry ny tompo zay nanolo-tsaina de miteran'Andriamanitra amin'ny vavako aleoko miteran'Andriamanitra de lasa tena tsy zakany devoly ny fideranan'Andriamanitra, tsy zakany devoly zany na de mandefa eritreritra be da be ary izy rehefa saintsainao ny fagagana ataon'Andriamanitra de miteran'Andriamanitra ianao, miraha ho azy mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Anankitelo reo torohevitra tsotra mba ahafahantsika mikasaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mba fahamarinana ten'Andriamanitra no anjaka amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro. De zay saintsainy ny zavatra any ambony, ny raha ho azy mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, saintsainy ny tenin'Andriamanitra. Zay tenin'Andriamanitra rehetra afaka raisinao tsoratra zany, saintsaina andro manalina. Fikatsahana ihany koa fanjakan'Andriamanitra amin'ny tenantsika dia zao ny tenantsika fehezintsika adidintsika zany. Ao amin'ny Korintianina 1:7-7 nambaran'ny apôstôly Paoly de zao izy hoe fa siko mafy ny tenako ho mangana, fa ndao na de efa mitory tamin'ny sasany aza aho de ho lavina kosa ny tenako. Hitanao zany na de efa ao amin'ny Kristy ary ny olona anankiray de mila feheziny ny tenany, mila tena fehezina, mila tena hoe mankatoy ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Asiko mafy ny tenako izy ho mangana, fa ndao ho lavina kosa ny tenako. Mahereza daholo aoko sika hikatsaka mandrakariva, aoko Andriamanitra no ataonao voalohany foana ny fiainanao. Ny fahamarinana de aoka tena ho fiainanao zany ny tenin'Andriamanitra, ary ny tsy fahamarinana de avy amin'ny devoly ny imagination rehetra de avy amin'ny devoly, mila lavitsika zany. Tahin' Jesosy daholo mikatsaha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ny fitahiana manaraka rehefa avy eo. Tahin' Jesosy daholo ary eo.